tontolo hafa diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine overon'ny vantso lanto iary ny ravo ary anjariliva miaraka amin'ny faly rakoto ary liva erilanto ary sinaizy tovy razana mamonjo no nandray feo ianjariliva no nanatotosy anio ny fizarana fahatelo sady farany nanao kantanana izy tsy tantoko nijery ny rano tosaka maso ny dadabenareo taitra sy gaga tsy nahatodika koa hijery le namono azy fa na ola mafy ny tendany de nitarapoka tamin'ny tany tena olona tsy vanina mino afa izy koa zany nanakendanyny be teo mpandriny tena izy meny satria mbola iny kantanana iny koa nitako nanaovany ary de mbola izy ihany koa zany nandroba mety izy mihitsy nivarotra andreo entanyndreo tany amin'ny madame Mélodie ary le anarana gaspara sy le volombafa ka azo atao tsara ngeny manova endrika sy anarany zay ny ataon'ny olona rehefa hanao ratsy noho ny vola sy arena nanaovany an'izao fa tsy hitondra azy lavitra nge zany zavatra ataon'izany ary ny vidin'ny rahan'olona sy nain'olona latsaka zany tsy vita mora tsy maintsy hitako marina momba an'io na moizako ny haiko aza tsiry Mathieu tena miangavy anao milela-paladia anao Mathieu mitandremy anao toneo ny fonao finao nefa maty ary efa tsy fidiny tena miangavy anao mihitsy tsy mitondra makaizany atezerana sy ny fomosendotry sady matoa izy navitan'izany sy tsy mety tratra toy izao tena maranitra izy ka tsy kombakomban'izy mivady iraisany zao ary mino afa tsisy olo-kafa akoatran'izy ireo zakolo mino an'izany mizansenina fotsiny ny resaka hoe gazy sy ny ratra vitsivitsy teny amin'ny tenany mba tsy ahina azy mihitsy zay no mahabe ato teo azy nge ka tetika koa ny tokony ataontsika ampiaika azy ireo za aloha afaka manampy anareo foana raha ilaina nareo nefa zao andeha afaka ny vitsivitsiko afaka mangataka amin'ny dada sinina hijanona kely herinandro raha ho avelan'ny neninareo ka ho hita eo ihany zany fa le miresaka be tokony aloha ohatrany tsy tsara jereo fa ty tamy manatiny ty le tsy vanina iny taminy tokoa Simon mody mitondra arona aleo hiala eto de raha rifotsika manao ny resaka aiza ary akaikikaiky ny carrière ary amin'ny roa sasany mandeha bisikilety tsika telo eny ary zay fa saso tsara io masonao io ry Stella mena be sady fantatra hoe nitomany ianao de asivy sparadraha koa ny io andronao io misy any an-trano raha tsy manana ianao manana ka efa nitondra fanafody komplena eny kosa amin'ny roa sasany zany jery fa nangasy azy raha Simona hitantsika laza mody mijoro mitazatazana zavatra nefa ngamba iain'ny resaka esy mahatsiravina na mijery azy ary mitena nahoana lasa nandeha niparitaka zareo raha vao nanantona efa kody izy zaniko sady zay tompo masony Mathieu tamiko zay tena hafa mihitsy njahy ary ny ianao de inona ny hevitra amin'izany tsy maintsy atao ihany aloha zay ahafantarana zay zavatra kobonin-jareo ao ataovinao antondra raha mihitsy rehefa tena tsy hety ve tsy maintsy lalana roa no azo atao raha sanatria ka nafantapatatra zavatra mety hoe aningotra atsika izy inona asa na mitsoaka manodosy tamiala eto ainga asika mandeha lavitra mihitsy ny vola misy tsy olany zany na de naony ahoana koa na tsy maintsy ampanginina koa ny mpanelongelona tsy anananay ahy andrina ivon'ny vato mihitsy zany ve tsy risika be amonan'izy telo ianao rehefa zay ve mo tsy maintsy zay ny lalana nahoana moa ny aksida mety hitrangy ety betsaka tena amin'ny karera zany nandeha de manova tangindroa ianareo roa dao ary reneny fa lasa
ary andraso arahako moramora avy ato ariana amin'ny bisikletako. So fa tsy ora amin'izay fa ariva vao tonga. So koa aloha ty bisikletako ty fa tsy nentin'ireo ankizy ireo. Saika hindrana le velohan'ny Simon ihany efa na niteny an'izany azy ohatrany tena tsy tiako. Efa misondra koa ny bisiklety. Ka efa tana misondra mihitsy nandray azy. Tsy maintsy efa nampiasainy tamin'ny zavatra ratsy maromaro iny. Zay fa tonga tsika. Eno mahafinaritra kosa ty izany sady be kirihitra alabe. Ary eny ny tena kareraka. Dia fanariana sortira sy fandoroana sortira io avaratra keliny io. Ary misy ankizy mitsindroka sortira io. I Mariety, zanaka Bertrand io, le adaly. Zany ve? Ie, ry trano azo tsy miriny tranondry zareo. Ary maninona tokoa moa raha nytaniko io zazy io mody ampiresahako mba hoe mahalala zavatra. Izy ary natazana antsika iny dia lasa nitsokako. Andraso fa haiko manamby tambiny iny hoenjehako amin'ny bisiklety iny. Ary aninona ty amin'ny kariera. Reny fa nijanona. Ary aleo hijanona ato ambadika ty kirihitra ty koa hoe hijerena an'izay ataony io. Ndry ary ho aizy ry Mathieu toa nandeha nisingana. Nahita ny Kala Mariety le zanaka Bertrand Dalabe iry izy kay. Dia ataony inona? Inona koa ny fantatry ny zaza vao fito taona? Iny fa midina amin'ny bisikleta dia miresaka aminy. Andasa aloha jereny eto ihany izay toyany. Iny fa niverina dia miresaka amin'izy mirahavavy. Tena tsy henoko izay lazainy fa lavitra loatra koa moa. Za nefa tsy afaka androso intsony. Ary tsy maintsy ho tazana satria tsisy lobolobo anakona mihitsy. Aleo iandreto ihany Dia ahoana? Inona ny resaka lahy taminy teo ka? Tomba nentiny resaka taminao kosa le iziko. Ka nitambandapazako sokolangy dia nanontanytaniko momba ny fiainandry zareo izy sy ny momba ny dadany. Dia ahoana? Ino nahaliana ihany aloha ny valiteniny sy ny fanazavany sady hafahafa. Fa ahoany? Ka zao ny lazainy. Zay ozy izy sahirana fa tsy mba mihinam-bary indraindray dia asainy neny mitsindroka. Dia nao koa hoe so mahita zavatra. Dia dadanay koa ozy izy nitsindroka teto taloha dia nahita zavatra. Dia nanontaniako le zaza hoe zavatra inona ho dia hoe vilia sy vilany, vilia tsara tarehy. Dia nentiny nodony le vilia tsara tarehy io. Dia niteny izy avy eo hoe dia nalain'ny polisy dadanay. Dia tsy hitako tsony. Tsy mampalahelo kely. Finona indray. Dia ahoana izy mamanareo nalahelo be neno izy dia nitomamy be fa tsy nangalatra izany dada. Dada no niteny tamin'ny neniny hoe hitako teo mizorody ireo amin'ny karira. Tsy nentinao aza nefa hono ny olona na izay foana aza ny nasesiny. Nefa mety tena nilaza marina izy ka izay mihitsy ny mariny. Hitan'le izy na hoe nomena azy tsy maintsy izay ihany. Dia ahoana nefa ny ety amin'ny kariery amin'ny zordira? Ka asa izay nge le mistery. Dia ina ary izany no atao
Zay aloha izy rehefa nandinika ahy Simon tsy maintsy nanao taratasy fampivarotana tamin'izy mivarotra n'ireny zavatra sarobidy ireny, raha tsy hoe kolokolo enga. Ie, nanaony izy ho tamin'ny Madame Mélodie. Tanareo amin'izany ara, noho izany tsy maintsy nitondra karatra izy na pasiporo, ary pasiporo sandoka satria amin'ny anaran'i Gaspard. Zay moa izy teo. Ie, Friste, Gaspard Friste. Nefa Simon Forestier ny tena anarany. Ny zavatra azo atao voalohany indrindra zany rehefa tena vonina dia mampifanatrika amin'ny Simon Madame Mélodie. Confrontation? Mino fa tsy maintsy ho tadidiny izy na hoe nanao volombava sandoka aza. Izy koa ve iaiky ny ataony mora foana raha tsy atao an'izay? Tsy haiko mihitsy izy ka amin'izay fotoan'izay anefa tsy maintsy hampandreny zandaritsika sy ireo ray aman-drenitsika ny zava-misy sy hoe ny zavatra fantatritsika. Ka ohatra vonina amin'izany ve Stella? Vonina rehefa izay ny tanany famarinana ka. Izy aloha zao dia voatra ny manara-maso sy mitsikilo antsika izany. Ie, koa dia amin'ny raha tsy ataoko. Ka samy mitandrina fa mety ho tandriny olon-doza koa nge ny haitsika telo day. Zay aloha ary maninona raha lazaina amin'ny paparanga? Oka aloha misy fotoana ny dolo ny zavatra etra. Ary androantsika andeha hody aly eto fa sao dia efa tonga koa ny papa. Ndreny ny fanoverina. Andraso aloha tapifina tsara ato ambadiky ny kirihitra ato. Zay asitrika tsara koa ty bisiklety ty. So ihany fa matevina be ty lopolopo ty tsy atahorana ho hitany. Reny fa mandalo. Raha zany kosa aloha fantatry papa olona tena natokisan'izao veranga natao iarindray no mivadika ho fahavalo. Ka ny olona tena atokisana nge matetika no mivadika satria jamba ny vola. Tena be tsara vela tsy mahatsy ravina. Ve ka izany ny resaka zay vao tena azoko antoka fa mahafantatra zavatra tsara reto ankizy reto ary miahana mivady. Tsy maintsy raisina aingana dia aingana zany ny fanapahan-kevitra dia ny mbola tsy akory ny akory. Andraso fa raha vao midify amin'ny fiolahandry ireny dia andeha koa ary any tsy atetriny. Kanana hoana? Tena mahafantatra zavatra le ankizy. Fa ahoana? Zao toy izao ny sombony resaka henoko. Fa tamin'ny fomba ahoana ary? Dia tsy fantatro mihitsy raha matoa. Zaza ny mbagagy. Dia inona natao amin'izany? Tsy maintsy ireny lalana nolazaiko anao ireny any aloha no atao. Andeha ve? Tonga dia namamiaiky mitolo-batana ane zany. Tsy ahotsy ahoana io dia andositra. Dia le hevitra anankiray zany. Ahoana? Mimana ianao fa hetsika sika ary mety hafana ny fandehan'ny zavatra. Tonga ianao? Tiany gazetinao zapata. Misaotra. Fihinana le anareo tany? Nisy olona notadiavina aika. Olona isa? Tompona tany. Tany? Tany inona? Andraso fa vao vinavina-kevitra izy Denis le izy fa miankina aminao ny fanapahan-kevitra kosako. Dia ahoana izany? Ka izao misy tany tsara be ary avaratra ry lalana ho any amin'ny vilona 3 kilometatra miala eto. Amidin'ny tompony hono izy io. Tsara kosa aloha le toerana sady mirary any ny vidiny. Nga efa nanontanianareo? Eno efa misy trano le izy fa somary efa simbasimba kely ihany aloha ka tsy maintsy amboarina sy tarina fa somary kelikely. Dia nina no tolo-kevitra tamiko hoe nahoana raha vidinareo mivady. Dia izay no nijerenay tanika. Ka dia indray andro tontolo ve dia nijery an'izany fotsiny tany? Or Françoise le tompontrano anie tsy ety lavitra be ny misy azy dia tsy maintsy nalehanareo lahatany kosako. Dia manahoana aloha le toerany? Tsara sady malalaka eo amin'ny 1 hektara mahery eo. Za aloha ty azy ianao no tsy fantatro
ka zavatra mbola tsy hitany masoko akory veko ka andeha ho antsika telo mianaka raha pitso raha mazoto ianao hoe ndao ary aloha jereny sady tsika izao efa andeha rehefa afaka efatrandroko ody an'ny picardy ka izay indrindra mantsy maty ahoana zay ry papa mba hiaraka kely aminay sy monsieur Ardem vatsy raha pitso ho any Briston tsika Briston fa ninona lavitra be any ry papa misy olona ho jerenay ihany ny lakonse ny amin'ireo taratasy momba ny tantsika sy ny tombam-panana ny dada sy neny mbola misy zavatra amboarina kely koa fa tsy vita ary rarotina amin'izao dianay ho avy izao dia ho any amin'ny bromsahana ny fananantany tsika se eny ary dia ariva zany tsika vao tonga ie mety ariva mihitsy ka mety ariva mihitsy vao tonga dia irezina stila rery zany meto ka maninona moa iza ninana azy eo Simon sy Margot eo se koto mafime raha mba fantatro matsy ry papa dia ahoana re zany atao amintsika Stella no misakafo atoandro aloha zay fa miomana marainy se dia angonongono reo taratasy tany reo ataovy eo anaty klaseur ao dia atambaro ao daholo andao ry maty ho avy ary papa dia zay rezina enry tsara ve ny teneniko zany eno tonga dia andefaso mesazy raha voasanatria ka misy zavatra fahafa fa any dia hitondra zandary aiso aisa fotsiny atao dia vita fa tsy teny lava be zay eny dia aza mijanonjanona eto nareo roa fa mivoany ivelany any zay fa lasa dia rariva reny fa lasa ry patron isany malalaka ny lalana eto nararotina ny tokony atao mora ho azy satria izy roa vavo rery sisa andrasy fa ampiresahako ireo ary tsy amelako raha tsy miteny izay zavatra fantana teo dia niazakazaka amin'ny fandehany tantara tsy araka ny napoizin-drehetra azy nolazain-dresina any afa-tsy Mathieu dia ahoana zany ho izy tsika roa ndao ery amin'ny tablerie amin'ny roserie eny matazana tsara se olona tamy ndao ary mba tsy karitry indrimo fietsika Simon sy Margot teo somary mifampijery ry zareo noho hoe andery papa faly izy fa sika sindrirery sisako zany mihitsy mety mikotrika zavatra reo fa raha vao misy tampoka zany dia andefasany SMS Mathieu mandra-pahatonga Mathieu ve kitsy efa matsika roa raha anao zavatra reo fa ngakaka iny nalehany izy koa tsy afanandako dia inona zany natao raha sanatria andositra ny bisikleta ka izy koa ne manana bisikleta tsy sarotra ho an Simon ny anjika atsika mitoerana raha teo mitokatokana dia ahoana andositra ny fiaranay tsika le 4x4 ie haiko mitondra an'io ka andraso alaiko teny izao ny lakile dia tonga dia tasomiko aty apoziko dia voaiko koa migarazy tsy ahasarotra mifantsirana raha ohatra ka dia na tsara kosa izany hevitra indry izany koa andraso vetivety aiska ala ratsy reny teo rery amin'ny W Rose rery tsy hitako izay fomba hiainona ny resany fa tsy maintsy ho tazany avy hatrany zao raha vao manantona iny raha maso tsara fotsiny aloha izay ataony eny izay maintsy kosa aloha sady reny koa ane tsy maintsy hidry sakafo atoandreo rehefa avy eo dia ahoana zao ki rehefa ilay sakafo atoandro
tena ohatrany tsy tiako le hiditra ao tsy voatery isakafo atao androany akitsika ao aminay ne misy sakafo azontsika hoanina zahay tokoa hevitra tsy azoko iny fa zao ary Regina ahoana misy zavatra tiako porofoina koa inona tsy maintsy manao an'izay mba ahitana tena zavantranga tsy ampy ny fahitana hitako dia ahoana ono misy zavatra azondria alaina ve fananany Simon manokana ohatra dia hoentindria ty amiko inona akanjo tsy maninona akanjo mety tena azy azy rery ka le hiditra ao mihitsy anie tena tsy ay andraso aonake misy combinaison Simon ao aizaky any karazanareo ary ambadika ary mety ho tazana raha miodina avy aty ambadika ny tranonareo aty ny lalako mandeha nary vetivety dia afeno tsara araroty amin'izao izy variana manao zavatra eo andrefatrano izao sady moto mijery aty ihany aveto mihoto ndrety tsy tazany aikana eny lasa tiary le izy dia ndaotsika hiditra ao an-tranonay ento aloha iny aleo hidiana amin'ny lakile mihitsy ty zay ary andao aty ambony ataony efitranoko ato milamintsika roa ary aleo itiako avy aty anatiny koa ty varavarany ty zay ary zao no izy tsy matahotra indry ve aloha fihinany ataondry ho raisiko fihiniko mafy ny akanjony Simon iny fa tia hita fahitana momba azy ho tononiko mafy ny zavatra tiako ho fantatra ay ve dia mety ve mety ka mitovitovy amin'izany ihany nataoko tamin'le tavinjiro nge fa ho andramantsika aloha ka ahoana vonina aza matahotra alefaso ary ty le akanjo zary aleo ipetraka eto ambony fandriana tsara aloha dia ndrio amin'ny sisiny ao ary aza amin'izay ny akanjo iny dia mitony tsara indri Simon Forestier inona nataony rehefa avy namono ny Catherine Dulot sy Germain Clever izy inona nataony taizany nalehany taizany teo nitranga ny fahitana fahavito nameno sisa rehetra teo aloha nseho teo tokoa ny zavatra tiako ho fantatra naharitra 2 minitra teo ny fahitana raha araka ny fitantaran'i Regina dia nivandravandra tsy nahateny tsy nahetsika ary saika natahotra ihany izy ny antso no nanapaka tsy fidiny tamin'ny zavatra hitako ary lasa izary izy teo to tsy tazako teo ambony dabo teo nitsony sa lasa niditra ao an-trano andraso hoe alehako jaikojaikoko dia enoko ny resany zavatra hitandry ny fietsika Simon rehetra taorianan'inona amin'ny ny andadabeanareo satria bebeanareo aloha mivonoiny voalohany Catherine Dulot zany ve ie dia nikendainy teo am-pandriana ary bebeanareo fa ohatra ny nanana tsindro mandry hafahafa fa misy olona ohatra ny miodiody any ivelany izay ny antony renany tsy lovan'ny jiro ny tao an-dalatsara dia ahoana dia rehefa avy nanakenta amin'ny bebeanareo izy dia nidina tao amin'ny salon
Nitsaitsaika. Anindronantsy natabianareo mbola variana mijery no vaovao farany amin'ny tele. Izay mipetraka somatsara eo ambonin'le seza hitako tao anaty lakavy. Mandeha mafy ny tele sady ny trano nisy tapi matevina ka tsy naheno ninino ny mesezerinay. Fantatry indriny toy ihany. Sadokantsy telo arina olana ny tentany. Mangina fa za mitomamafy fa sao dia misy maheno ka. Mangina faoko izay zinona. Dia inona nataony rehefa avy eo? Dia nifafany tsara le antsy dia nampiriny tao an'efitrano tao. Tsisy pahita. Dia nanomboka nitaonandreo entana sarobidy be dehibe izy. Taiza? Tany ivelan'ny trano e. Ny toerana akaiky ny kariera. Nisy zavatra nitorany sy naleviny koa tany. Tany amin'ny kariera ve? Ie. Akaiky le toerana nalehantsika mihitsy. Inona le izy? Tsy fantatro. Ohatry ny vorodamba feno raha fa le zavatra naleviny to. Inona ry Stella? Angamba le antsy. Le antsy nandromany an-tatabenareo. Marina ve? Eno a. Ary tazako mazava tsara le toerana nasiany azy. Raha makentsika dia mety ho tadidiko. Aleo iandry amin'ny matoa dia hoantsika ka. Mangina hoe fa misy enina. Ohatry ny zavatra henoko nidona teo. Misy olona angamba ho velany ao. Marina ve? Matahotra ry Stella. Mangina aloha. Fa aiza ry izy teo? Tena ohatra ny tsy ato ambany ato. Tsisy olona ato. Any ambony zany. Inona no ataony any? Tena ohatra ny midy avy any anatiny koa ary ty trano ty zany. Andraso hitapifika eto rangaha. Tsy maintsy voaka eo reny. Tsika hitina moramora amin'izay. Ivoaka amin'ilay varavarana anankiray avy aty ambadiky ny trano a. Andao ary. Ary asa matahotra e. Izy ary mbola variana. Eo. Omeo any tananao. Omeo any tananao tantanako e. Dia moramora. Zay. Tavavaokotsika. Ary aleo akatoko moramora ty varavaranty. Dia ho aiza sika zany? Ho ao amin'ny karasika. Ny karasy efa tsy midika tanatson fa efa mivoaiko. Dia hono a nareo mianaka zany mbola ho any amin'ny Brown Domaine? Ie, ikarakara kely ny taratasiny mamy. Mbola misy kely tsy vita mantsy ny azy zao. Tery be koa ane le fotoany. Ny dada no efa vita ara-dalàna daholo na ny tany na ny trano. Ay ve? Dia hono aly ty. Io trano itoeranareo zany no anjaran'ny dada nlaisany? Ie, io misy anareo io no any mama. Ay ve mifanakaiky eo ihany e. Samy olona tety daholo ane ny ray aman-dreniny dady. Pascal sy Hélène Clever. Na ireo ray aman-dreniny mama ary Vincent sy Annabelle Dolo. Iza tsara ozy raha teo? Dolo? Ie, Dolo. Ohatray. Izany ane no tena anaran'ny mama fony tovavy. Catherine Dolo. Izay no manafoy azy hoe neny Bekate. Toy ny any maty koa zao. Mathieu ny tena anarany a, fa mato ny antsonay azy. Zay ara fa hovaky ny resaka. Ndry, fa iny ty mahagaga sy mampifandravandranareo mivady toy izao e. To ataonareo tsara fijereria. Ka tena tsy naposiko lesy a. Tena mahagaga tokoa zany. Inona mahagaga e?
to tena talanjona be nareo mivady ka ay ve zany reninahy Catherine Dulot eno a le mpanoratra poema ve zany fa ahoana nalalany zany nefa to mbola tsy namoaka boky amidy akory any izy de ono de zanakelahy zany Mathieu eno a io hitanareo io to mampimey koa nareo zany ka saika moka boky asa soratra sy tononkalony Catherine Dulot reninahy vonikasa mihitsy izy ay efa talohan'ny nafatesany aza kanjo velo le boky le original tsy hita popoka dray andro vitsivitsy talohan'ny nafatesany fa ahoana nalalany zany andraso aloha andraso ary izy matoniky andain'ny olona teo ambonin'ny fandriana taony efitrano oay tandrindro papa saika ny derapy inge zany fiary zany ka taitrako azafady lesy azafady fa ahoana nalalany zany aloha mbola tsy nilaza ny fomba nafatesany taminareo akory fa ila ve polisy miafiny tsy polisy miafiny zany fa ahoana fotsiny tantara ho azy rery Gabriel inona koa mono nanafenana an'izany aminy inona ny afeniny tena tsy azoko mihitsy zao resakareo mivady zao ka ajanono mihitsy aloha ny fiary so manko sika hanao accident ety raha sendra eti-po eo lahy zay mihitsy metika makasisindry papa eny are zay ento ary ny teninareo fa miaino ka zao lesy le izy ny zavatra mikasika an'le zanakay vavy iny Stella Stella maninony Stella ahoana re zany no anazavako azy am'lahy manana don izy ry papa zay don psychométrie psycho fanga no lazainy any lahy koa zany endry dadany Stella nitantarany ana Serezina tokoa nge zany ny ampitsony nahatongavanareo iny satria taitra be izy raha vao nahita fa tadidiny raha voatazany le hitany tao anaty fahitana ka tonga de nitonoy ny avy atrany tamin'ny anarako hoe maty ary zay nampitolagaga ny Serezina de voatery nangataka fanazavana taminy ako ory zareo tena ho lasa daly eto mariny fa inona daholo zany resakareo zany zao ny tena ny atombohan'ny tantara ary fa enony latsary fa lasa izandray le kala ratsy reny teo so de mba nivoaka avery amin'ny ilany varavarana ambadika ery indray ary andraso idionako any tena tsy midy lakilety fa mikatopotsiny ane izy zany mbola ao anatiny eo zany reny iny izy fa niodiny avy aty ambadika ny trano marina ve aingana Regina voay moramora ny varavaran'ny fiara de mekary ianao ao ary ianao ka za iodiny avy aty amin'ny varavaran'ilany aty Andriamanitro Regina azafady aky fa tena voadakako tsy fidiny le boaty fa ino zany ino zany to avy atsy anaty garazy atsy ary ao reny mekaraingana fa tamy izy ay ato no miafina Andriamanitro tena tsy tafiditra ao anaty fiara tsony ndry fa mitetika an'io aiza to mitady ho fetsy tenisany an'io vonjeo way iza ny antsony ty vonjeo eo nga misy olona eo raha de ny any 4 kilometra fa inona ny tadiavinao antonino andray mo aza mody fanina mademoiselle Stella zao la zaho daholo ny zavatra fantatrareo zavatrinona aingana fa aza mody adaly eo tena so de mihevitra nareo fa tavavoaka velona eto aingana na ilasa zany na tsy ilasa tsy ho tafavoaka velona eto fa aleoko mangina la zao la zao ino ary emitra ho aiza moa samy tady anao inona ndray Andriamanitro
aiza ny telefoniko teo. Aiza ty eto andefa SMS ana Mathieu. Oe latsaka marina, mangovotra be koa ny tanako. Latsaka tao ambany sezato le izy. Tsy laza fa atovy izay ataonao e. Engany ka tsiaro andefa an'le mesasy Régine. Ay tsy laza. Atsika ny sehatra raha izany. Tsy teninina ianao e. Ary emotra ho aiza ihany koa moa. Tsisy tany azonao andosirana ne eto e. Ato anaty garazy sika zao fa tsy any ivelany akory. Io toko tianako manodidina ny fiareto io. Aleo samofanina eto. Ay mianatra mandositra. Andraso. Tena mandray vato be izy. Iny ary tatazo. Tena vaky ny fitaratry ny fiara. Tena tsy vo marina. Tena nay miala izy. Fa tsy ahay hiala eto foana akory teny e. Simon ane ty e. Ty zavatra teny ho ilaiko. Tena nadray vy lavalava izy marina. Tena ho fatiny hoe Stella. Le telefona teo tsy hitako. Indray ary. Stella! Tandremo! Stella! Tena nenjery Stella marina. Tena koa manginda. Tena ndray rehefa aveo. Tatry teo aloha. Tena vontokotro. Ary mitsangana teo amin'izay fa inony. Mitsangana. Avelao ny voliko fa marary aza stominao amin'ny voliko mbola ongotako ataoko sola daholo reto. Ka hoana? Iteny amin'izay sa tsy teny? marary Aflako mihitsy ty Malisa telo raha mbola tsy miteny any ianao tapaka ny tanana. De velesiko mafy be amin'ty Ferraron ty ny tongotro tena ho tapatapaka. Isa. Andriamanitro. Tena ho fatiny Stella. Inona reny ataoko e? Aleo efa moramora ny fiara. Tsy mitsy azo. Pio Andriamanitro. Ho asiko mafy be amin'ty azo ty ny lohany io. Inona ty? Inona le mpamon'olo ty? Stella, nitsangana faikana ndome karaha anaty fiara. Tena marary be ny rantsiko Régine. Oay, tena maratra be. Mandera be ny tongotrao. Ary mitena moramora. Zay. Ary ndao tsika hiditra ao anaty fiara de mbola tsy mahatsiaro teny izy. Fa misy inona ato e? Simon Loza fa zay Marco. Velo mifaingana ny fiara Stella. Eny ary aiza ny lakile teo. Tieto ka aingana ianao. Simon ndry fanakaiza ary tao mivomy danadana koa ty varavaran'ny garazy ty. Nzay fa tamin'ny manatony izy. Fa aiza ianao e? Ndry ary to iny izy fa miditra Stella. Oe, Simon, fa naninona? Tao mandeha raha be ny lohany. Alefaso ny fiara. Ay tenisany. Tsy vaniny tenisany. Vono tenisany Simon. Saika voaozo toko. Io fa nenjera. Afaka ihany sika misaotra an'Andriamanitra. Efa tena natahotra mihitsy fa efa nandefasanao mesasy nga Mathieu. Latsaka ato ny telefoniko. Tiany tonga dia tsy mivantana izy. Eny ary. De zay lesy le tantara. Tena marina ve lesy? Eno Zany hoe raha azoko tsara zany de namidin'ilay mpangalatra na ireo mpiretsi-kombakomba tany amin'io madama mpivarotra ny akaikinareo io ny entana halatra. Eno zany mihitsy. Papa,
tsy ny boky sy ny tavin-jiro ihany ange hatramin'ny volamena neny be ny tapihina azy fa ahoana ka zay ny fahitana ny tantarainy Stella anay fahitana tatorindra ary akoatran'izay mbola misy hafa koa aza izay tsy fantarareo satria natahotra izy le tsika niarany sakafo izy le nandray plateau dia ninjera teny an-tanany tamin'iny mihitsy mbola nahitan'iny be kate izy efa nitantarainy anay aloha iny dia mbola nisy koa nge akoatran'iny le tao anaty lakavy le nisambotra amin'ny misy ity ve dia ono fa oviana daholo zany tsy mba fantatro satria Stella nanafina tamiko fa lazainy fa ninjera tao anaty lakavy izy fa nitairiny saka zay nge ka ao anaty lakavinareo daholo any ny entany dada sy neny taloha le isisa tsy very zany dia le sezany dadabe no sendra noraisiny tao dia ahoany zava-dehibe ny zavatra hitany tamin'iny fa tsy sahy nolazaina anao reniny ka inona rsea ka hitany tao anaty fahitana ny olona namono ny dadabe sy ny fomba namonony azy eny raha in'le mipetraka eo ambonin'ny seziny dadabe nijery tele dia nisy olona nitsaitsaka moramora avy aorinany tao nitondro antsy ary nanao gant le olona nanatsatoka ny antsy telo tao an-damosiny ary nanolana ny tendany avy eo Andriamanitra ndrenanahary eo marina vely ty zany dia iza ony ka olona tena akaiky atsika le izy ry papa ary olona eny tsy napozina iza rsea Simon ahoana oay maneno ny telefonako mino fa izy roa zay allo Mathieu Résine fa misy inona saika maty zay maratra be Stella fa misy inona hony iza Simon papa ahodiny verina inga na fiara tandondomondozy izy mirahavavy maninona ka izy Stella sy Résine saika matiny Simon ahoana tsara ity ka zay le fa nahiko nge ary saika tsy nandehanako tena maty any ny zanako ahoany zany ry Gabriel tsy maty izy toa hoe naratra fotsiny andraso aloha atsoko izy andraso aloha zay mihitsy allo Stella dadanareo miantso allo dada Stella naninona roroa saika maty ny Simon zay ry dada velesany tavy be ny tongotra maratra Andriamanitro dia aizy nareo zany mandositra ny fiara 4x4 zay ka ianao no mitondra fiara efa tamin'izay zao ila zao ry zareo andeha amin'ny lalana makatia Bristol ka izao mizora ono amin'ny lalana makatia Bristol nareo roa ay zany Résine mahafantatra Résine ono mahafantatra an'io zay fa tsy maintsy faneneny sika iany ary iza toa tsy ato an-trano sa nandositra izy mivady andraso torery amin'ny lalana mandeha any amin'ny karerirery mitady afinany so fanalahy tonga sika ka tena nalefako mafy mihitsy kosa aloha katikatry sady ino koa ny fiarany zandary Monsieur Lazon rery ambany indray fa nalavitra irery zareo teto mihitsy le toerana nahitako azy nandoro zavatra sy nandevina zavatra inona ny hitanao nydorany lamba misondra be dehibe ary ilay naleviny inona tsy fantatro fa teotabodiny ty azo misampana telo ty andraso so dia tananangalarina sa tafotoana koa fa inona zany ka misy zavatra mipotra nge ty ohatran'ny andraso adiako ndre to taony zavatra inona ary Mathieu antsy tena mbola mandahotsy namony ihany le Simon ty
na dia efa hita anatrehany adjudan azy rediredo no izany fahitany izany. Andraso fa tia ny pirofo anankiray manaraka ary papa. Ino izany? Le antsy na heviny ato e rehefa avy namono ny dadabe izy. Ao erse tie mbola sy tela ihany koa no nahita nyity tao anaty fahitana. Andraso aloha fa raisiko amin'ny taratasy. Tena marina tokoa fa le antsy ny Simon ty. Jereo zao ny anarany Ice Forestier. Antsy tsara tare sady maranita be ty ve dia ho alevinato raha tsy misy antony. Aleo fa hoentsika any Branzandary ty e, sady tsy maintsy ho hitako mantsy ny dia-tanany. Na mbola mety sy trasiny raha ny dadabe io na dia efa ela sy maina azy. Tena niaika any le Simon farany rehefa voan'ny Kesmon sy ny fanatrika tamin'ny Madame Elodie. Ka iny mihitsy le confrontation nandrasako ka. Le fandravandrany maso nahita Madame Elodie sy dada sy neniny Stella niditra ny any tena nampome ako. Niaraka tamin'ireo entana halatra namidy rehetra sy ny taratasy fampivarotana. Ka tsy nampoziny ka nihiratra ny masony. Izy mihitsy mivarotra tampoka andreo sisy Madame Elodie. Na dia nanao volombava sandoka sy passeport sandoka azy. Dia voasambotra koa le nanao passeport sandoka ny karamaina vola be. Zany hoe saika andeha hiala zany izy mivady rehefa kelikely. Mety izay mihitsy. Angatatsodrana amin'ny papa ifindra sahody. Nefa dia hanao fiainana lavitra. Hiliba ao anatin'ireo vola be vidin'entana nangalarina sy ahaina maty ireo. Tena tsy vanina. Nahazo amin'ny Bertrand koa tena lozako. Ndre vao endrikendrika tsy fitiny le olona. Ka nahita nandoro an'ny Simon andreo lamba sy nandevenany an'le antsy izy ka dia nitambadambaza amin'ny vilisy vilany mba tsy hiteniteny. Kanjo tratra dia nikatra. Teo nietsika be na reditsaindry. Voany kitakitan'ireo zandarika vao maika very tadidy izy. Se na zany aza tsara fefara ihany ny tantara iny. Tratra sy ny baby ny asa mandra-pahafatiny ihany ny mpanao ratsy. Andeha zany nareo ki? Ie, andefa mbola hiverina kia. Aza malahelo e. Tovidiny dada sy neninareo ihany ony le taniko. Ovidiny ony. Dia hifindra hipetraka aty izay. Dia hifanakaiky aty tsika. Ok. Inona indray hono ny konokonon'ny reto ankizy reto e, nahita fahitana renga. Tandremo fa raha vao misy fahitana manaraka dia tsy azo afenina anay lehibe tsony a. Izay no ny fanarahana. Endrery dadandresinina. Ny farana teo tontolo hafa. Diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine, novelominy Vantsoa, Lanto, Iary, Mirava ary Anjariliva niaraka tamin'ny Valy, Rakoto, Arliva, Erlanto ary Sinaizy. Tovy razana mamonjy no nandray feo. I Anjariliva no nanatotosa.